Aleloia! Faly miaraba anareo indray ry havana ny tenanay amin'izao fampahirizana vidéo zao zany dia ampitomboina amintsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavaka isika alohany hamakiantsika ny teny sy handraisantsika ny fampahirizana izay tiany Tompo ampianarina antsika zany androany dia teny manokana ny amin'ny fitafiana ny fanahy masina, ny amin'ny fitafiana anatiny sy ny ivelany ihany koa. Hivavaka isika tompoko. Eny ry Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, mideranao izahay mankalaza amin'ny voninahitra anao ny amin'ny fahefana, ny amin'ny hery, ny amin'ny voninahitra anananao rehetra. Ianao ilay any an-danitra, tompon'izao rehetra izao, mahefa ny zavatra rehetra no Andriamanitra antsoinay ka dia ianao tompony menay voninahitra. Misaotra anao izay ny amin'ny fahafahanay midera, fahafahanay mankalaza anao indrindra hiresaka anao, mifampizara Jesosy ny sitraponao mba hahatonga anay ho any amin'ny fanjakanao any an-danitra indrindra. Ka dia mangataka ny famindram-ponao mandrakariva, diovy amin'ny ranao soa izay Jesosy, ny ranao hanadio ny tsirairay avy, esory izay tsy hanao rehetra, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fijery, ny amin'ny fiaino, zavatra niraisy ny tanana, nalehan'ny tongotra, maro ny fahotana vitanay nefa mangataka aminao izay Jesosy mamindrafo aminay indrindra ary indrindra mamelà ny heloko. Dia diovy amin'ny ranao soa Jesosy ny tenanay tsirairay avy ka dia adio izay araka ny teny izay fampizarana eto mba adio izay anatiny sy ivelany raha tsy izany tsy tafiditra ny amin'ny lanitra ao Tompo. Dia mitenena Tompo fa vonin-kehany izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. Amen. Dia ny vaky-teny zany nandraisantsika izany fampahirizana izany androany dia ao amin'ny Matio 12:20. Tonga dia raisiko amin'ny 9:9 mba tsy halavan'ny famakiana ny teny fa efa avy eo hazavaina ihany moa zany ny tiany Tompo ambara. Manomboka amin'ny 9:9 Matio 12:20 dia ajanontsika eo amin'ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa vonona ny fampakaram-bady fa ireo izay nasaina no tsy mendrika. Koa makanesa ianareo eny amin'ny sampan-dalana, azafady, koa makanesa ianareo eny amin'ny sampanan-dalana ary izay hitanareo dia asao ho amin'ny fampakaram-bady. Dia nandeha ho eny amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, dia feno mpiara-misakafo ny fampakaram-bady. Noho efa niditra ny mpanjaka izany mpiara-misakafo dia nahita lehilahy iray izay tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia tsy nahateny izy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroan'ny nify. Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Amen. Izay zany aloha ny tenin'Andriamanitra izay vakiantsika, handraisantsika ny fampianarana zany. Eto dia ao Matio 12:20 dia azavaina matetika eto moa zany fa ao Matio sy amin'ny faraparan'io zany dia efa miomana Jesosy fa hosamborona. Efa niteny tamin'ny mpianatra izy fa hosamborona. Raha mamaky tsara tsika zany manafatra amin'ny mpianatra izy. Ary ny afatra atao moa zany dia amin'ny fanoharana hoe ohatran'izao ny fanjakan'ny lanitra, ohatran'izao ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy rehefa mitory zany dia tsisy afa-tsy ny fanjakan'ny lanitra fa tsy mitory ny fanjakana ety an-tany. Eo ambony eo raha vakiantsika zany izay hoe raiso kely ny ery ambony amin'ny 9:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ary Jesosy mbola niteny tamin'ny fanoharana hafa hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka iray izay nanao fanasana noho ny amin'ny fampakaram-badin'ny zanany lahy. Izay zany eto zany dia ohariny amin'ny
fampakaram-bady mihitsy ny amin'ny fidirana any an-danitra. Ho hitantsika eo ny fanazavana ny ten'Andriamanitra fa tena fifaliana tokoa any an-danitra any rehefa miditra tafiditra ao amin'io lanitra io izay iandrasan'ny tompo antsika. Tsika zany zao ny fofombady fa Jesosy no ilay mpampakatra ka miandry antsika izy ho avy izy. Izay koa ambara matetika ho avy Jesosy, efa tonga izy tetỳ amin'izao tontolo izao dia niakatra ho any an-danitra dia hiverina hozy izy mantsy amin'ny mpianatra haka anareo. Ho avy Jesosy fotoana fahatongavana izao. Izay mahatonga ilay miteny teo hoe ao amin'ny 9:20 dia tena efa miteny mihitsy izy hoe izao no ahafantaranareo fa efa akaiky ny fiverenany. Izao marika sy zavatra hitantsika izao zany dia efa manambara mihitsy fa ho avy ny tompo ary efa akaiky. Tsisy intsony hozy izy ny fotoana fa mila miomana zany tsika dia mijoro tsara sy mandroso amin'izany hoe fahatsarana dia fahadiovan'ny akanjo zany, satria eto dia tena miteny ny akanjo mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra. 9:9 tonga dia resaka aminaran'i Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpanompony efa vonona ny fampakaram-bady fa ireo izay nasaina no tsy mendrika. Eo ambony kely eo zany dia nanasa olona izy misy olona efa vonona nasaina manokana, mety fianakaviana, mety ho havana akaiky, namana, fa ireo zany tsy nanaiky. Mampatsiaro kely eto ny amin'ny fanamasina koa zany mampatsiaro fa iza moa zany ilay fianakaviana akaiky ireo io zany tena mampitandrina voalohany amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia ny zanak'Israely nandà voalohany an'i Jesosy ary raha nasaina hoe ampahafantarina hoe ity ilay Jesosy Kristy, ity ilay Mesia, ilay Yeshua Masia, dia nandà ry zareo. Zay zany ilay fianakaviana nandà. Tsika kristianina koa izay efa nahafantatra na efa mahafantatra an'i Jesosy, mahafantatra ny tantara nefa ny mandà na ny olona maro izay efa nahafantatra hoe misy an'izany Jesosy Kristy zany izay zanak'Andriamanitra nefa mandà, nasaina, dia zay zany ilay nasaina nefa tsy nety hozy izy. Dia inona no teneniny? Efa vonona nefa ny fampakaram-bady, efa nanao sakafo be izy, efa mipetrapetraka tsara daholo ny sakafo. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony zany ilay mpanjaka hoe 9:7 aminaran'i Jesosy, koa makanesa ianareo eny amin'ny sampanan-dalana ary izay hitanareo dia sao ho ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nandeha ho eny amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, dia feno mpiara-misakafo ny fampakaram-bady. Zay zany ilay izy maniraka amin'ny mpanompony izy. Ny mpianatra izay vidian'i Jesosy nanomboka tamin'izany no efa niteneniny hoe dana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, atao batisa aminaran'i Jesosy koa. Dia asaivo mibebaka. Jesosy navonjao mpanao batisa rehefa nitory alohan'ny toriteny voalohany nataon'izy ireo dia hoe mibeba ianareo, dia aoka samy atao batisa daholo ihany koa. Batisa amin'ny rano be io fa zay zany efa misy fampianarana maro tsy ho hidirako lalina fa zany dia tokony ho arahantsika ao anatin'ilay fanadiovana ataon'ny tompo zany. Io fanadiovana io ilay atao ajoboka amin'ny rano be dia tena io ilay fanadiovana ny tenantsika, ny akanjontsika anatiny sy ivelany zany. Dia hoe tena tsy jery teny sampanan-dalana ny mpanompo dia namory, zany hoe tena voriana mihitsy zany ilay olona amin'izao fotoana izao zany tsika mahafantatra mihitsy fa tsy misafidy mihitsy ny teny tompo, ny olona no mandà sy mitsoaka na menatra na hoe tezitra raha fatoriana ny teny, fa tena hoe voriana mihitsy zany ny olona, na ratsy hoy izy na tsara. Eto zany dia tsy mifidy, aza mieritreritra ianao hoe za anie ka tena ratsy, za anie ka tena tsy mendrika, maloto, fa na ratsy tsika ary raha mieritreritra koa za fa tsara sy efa manana ny rehetrarehetra, dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny tompo, ao amin'ny Jesosy ireny ihany ny misy ny famonjena sy misy ny fahatsarana, fa raiso manatona ny tompo fa ho dioviny ianao zany. Eny hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra fa hanadio anao ny tompo amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy. 9:1 aminaran'i Jesosy, noho efa niditra ny mpanjaka izany mpiara-misakafo dia nahita lehilahy iray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no hidiranao eto nefa ianao tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia tsy nahateny izy. Eto zany mahagaga hoe nasaina ny olona eny amoron-dalana
Zay hita rehetrarehetra eny dia nivoriana dia tampotampoka teo dia hoe efa misy sakafo be atsy fa andao hiara sakafo fa misy fampakaram-bady dia tonga le olona samy sakafo. Fa eto nisy an'le tovolahy anankiray ity lehilahy anankiray zay tsy nanasa akanjo, mety eto izy zany tena hoe maninona anao tsy manao akanjo fa amin'ny fampakaram-bady tamin'ny andro tamin'izany angambany efa manana an'izany akanjo fampakaram-bady zany daholo ny olona. Azo tenenina hoe misy ny mahantra, misy ny sahirana tamin'izany ohatra fa ny akanjo fampakaram-bady dia azo mety hananany tsirairay avy. Fa eto le endrika zany ny fampakaram-bady eto dia mety hoe tsy nanasa ny akanjony ve, zay zany mila mitandrina. Hoe manantona ny tompo nanasa ny ratsy izy nanasa ny tsara, fa mila ezaka amin'ny tsirairay avy koa zany raha ohatra hoe te hiditra amin'ny fampakaram-bady. Fantatra zany hoe fampakaram-bady hoe olona mihaja ny ao olona tsara ny ao olona hifaly, dia ianao zany avy tany amin'ny plage manao maillot de bain dia tonga dia mihazakazaka fotsiny hoe izaho andeha hiditra ao fa nasaina tetỳ amoron-dalana ety. Zay ilay hoe akanjo tsy mendrika zany tsy ny endriky ny akanjo hoe tena hoe hoe ahoana moa zany fahatsarany ivelany, fa le endrika zay hitondrantsika azy hoe mendrika ny fampakaram-bady ve le akanjo entiko. Mety naloto ihany koa ny akanjo dia mila diovina, na mety hoe manao ezaka ianao zany, mety hoe tena tsy ny rehetra no asaina amin'ny fampakaram-bady fa raha ny hingarana nasaina ianao fa misy sakafo vonona dia mila miezaka hoe ndeha mba hanao tsaratsara, fa mila fanajana indrindra fa mpanjaka ny manasa. Ka zay zany mila manadio, zay ilay manadio ny ivelany. Fitafiana ivelany aloha zany dia efa mila mitandrina isika. Rehefa miakanjo isika dia mieritreritra hoe mendrika ny tompo ve izao fitafiana izao, nanantsoina ary miaraka amin'i Jesosy zany moa ve mendrika. Teneny mihitsy ary eo ambany eo ny 2:30 hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa maro ny antsoina no antsoina nefa vitsy no fidiana. Betsaka ny antsoina fa rehefa tena tonga ao dia tsy voafidy fa ny roahana indray dia ny fatorana. Afatory ny tongony hozy izy aman-tanany dia ario any amin'ny maisina any ivelany izy. Zany hoe na dia efa natsoina efa mifidiana izao ary natsoina dia tsy voafidy indray fa natsipy any ivelany. Zay zany mila mitandrina isika rehefa amin'ny fanarahana ny tompo fa mila madio ivelany aloha. Nefa ny tena hitan'ny tompo dia ny ao anatin'ny fo. Tsy midika izany hoe araka ny teny foana hoe tsy mijery ny ivelany izany ny tompo fa ny fon'ny olona no tena jereny, fa mila mitandrina ihany isika. Fantary ihany hoe miendrika an'Andriamanitra ve izao fitafiko izao sao dia mamenatra amin'ny mampanompon'Andriamanitra na mpanara-dian'ny tompo satria nifidiany ahako. Fa tsy natsoina fotsiny. Raha ny eritreritra manko ny olona hoe natsoina fotsiny dia io ilay manaraka amin'ny bokony, ny mpitarika manaraka amin'ny bokony dia manao asa. Misy sasany hoe rehefa manao ny asa ako hoe manao tokopira, miasa amin'ny dekona na mikarakara fiangonana dia efa ampy izay. Zany natsoina. Fa tsy natsoina ohatr'izay isika fa mila hoe tena hoe fidiana mihitsy zany. Rehefa fidiana izay dia hozy Jesosy hoe tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Any amin'ny Jaona 5:20 izy dia nifidy an'ny mpianatra mihitsy ka tokony andeha miendrika an'izay andro izay zany isika. Averiko amin'ny 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy taminy: "Ry Sakaiza, ahoana no hidiranao eto nefa ianao tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady?" Dia tsy nahateny izy. Rehefa natrehan'ny tompo zany isika, rehefa miteny ny tompo tsy azontsika ambara. Ny olona na mpitovy teny olombelona no mety hoe azo valiana na mety mbola azontsika ialana, fa eo anatrehan'ny tompo dia tena fahamarinana. Fantany ny ao am-pontsika raha tsy madio ny ao am-pontsika, tsy madio ny fihetsikitsika dia hitan'ny tompo ary tsy hatenitsika rehefa ny tompo no miteny amintsika zany. 2:13 amin'ny anaran'i Jesosy: "Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: afatory ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroha-nify, fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana." Dia arak'izay io akanjo io dia azavain'ny tenin'Andriamanitra ihany koa any amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy izay fanambarana fisehoana ara-panahina men'ny tompo zany any Jaona dia manambara ny fiverenan'i Jesosy ho avy, Jesosy ho avy, Jesosy hozy izy ka inona no tokony ataontsika. Mila madio anatiny sy ivelany
izay manana fahamasinana ihany izy no ahita an'Andriamanitra. Ny andininy faefatra amby folo ihany no vakintsika amin'ny Apokalipsy 12:20 azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Zay zany zay le resahantsika teo, mila manasa ny akanjontsika tsika. Zay tsika vao sambatra. Fa raha tsy manasa ny akanjo dia ohatran'le nanamana teo zany ho fatorana dia atsipy any ivelany ary any amin'ny hafobe ny dikan'izany fa tsy tafiditra any an-danitra. Dia inona ho sisa izay manasa ny akanjony no manana ny fahefana, mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina. Ny hazonaina dia ilay tafiditra any an-danitra any amin'ny fanjakan'ny lanitra any amin'ny Jesosy Kristy zany izay efa omaniny antsika. Izy dia niakatra any an-danitra eo ankavanan'Andriamanitra zany Jesosy dia izay no omaniny ho antsika. Ary rehefa hiverina izy dia haka izay miomana, izay vonona amin'io fitafiana mendrika io zany anatiny sy ivelany. Mbola hisy fanazavana ny ten'Andriamanitra avy eo fa eto moa zany dia ilay ivelany aloha dia efa mitandrina mihitsy tsika, mitandrema fa sao ny fitafiana, ny endrim-pitafiana entintsika no efa misakana sady zany tsy hidirantsika ny lanitra. Eto dia mazava mihitsy fa rehefa tsy madio na tsy mendrika ilay fitafian'ilay olona zany na dia nasaina maimaim-poana ary dia esorina tao indray dia atsipy ary vao maika ratsy ny mahazo azy ary satria tena any anatin'ny fikotrohan'nify sy ny tarimiray trafo mihitsy ary no mahazo azy. Dia izay zany hoe sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Ilay vavahady ao an-tanàna dia ilay fampakaram-bady, efa vonona ny tompo fa betsaka ny zavatra tsara ao fa mila manadio ny akanjontsika ivelany sy anatiny, ny fotsika zany ny saintsika mba hadio amin'ny fanarahana ny tompo. Efa raisiko sady eo amin'ilay hoe fa iza moa zany no tsy ho tafiditra amin'izany iza ilay tsy madio akanjo dia eo ambany kely eo amin'ny Apokalipsy 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe 5:20 fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Angambany tsy hazavaina firy intsony zany fa ny alika moa zany fantatsika tsara ny fiteny fa hoe ny alika no miverina amin'ny lohany. Rehefa nasain'i Jesosy ianao, rehefa nisasana, rehefa madio, rehefa mibebaka ka afaka dia aza miverina amin'ny fahotana intsony fa any ivelany ireny zany ny miroro-saina sy ny mivadibadika. Dia ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, fantatsika izany rehetra izany, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Raha ao anatin'izany tsika, ao anatin'izany ianao dia mihevera fa tsy ho tafiditra ao amin'ny lanitra na dia eo ary ny ezaka na eo fihazakazahana amin'ny hoe fanontona an'Andriamanitra ho antsika izay efa mahafantatra moa indrindra zany. Ny 9:20 amin'ny Apokalipsy, ny 9:20 amin'ny Apokalipsy dia vakiako amin'ny 9:9 manomboka amin'ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandre feo ohatran'ny feon'ny vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy ny teny hoe Aleloia, fa ny Tompo Andriamantsika dia nitsintoha no nampiorona ny fanjakany, aoka isika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy. Fa tonga ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio sy no mangatsakatsaka izy. Fa ny rongony fotsy madinika dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Zay zany efa vonona ny fampakaram-bady, efa fifaliana ary efa fiderana zany ny ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ao. Miandry antsika izy, miandry anao izy raha vonona ianao hanadio ny akanjonao zany, hanova ny fitafy, ny fihetsika ivelany, ny toetra ary indrindra hanovany ao anaty koa zany. Ny fanovana voalohany indrindra dia ny fahatsiarovana hoe tsisy tanteraka na ratsy ozy izy na tsara dia tsisy tanteraka tsika fa aoka hibebaka, mibeba dia mifona amin'ny tompo tsika, mifona amin'ny tompo dia izy hanadio antsika mindrafoa dia aoka tsika hanolo tena zany mba ho tanteraka. Dia inona no teneniny eto hoe
ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Zay zany ilay fitafiana miendrika hidirantsika eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fibebahantsika, ny tompony manadio antsika amin'ny rany ary mamela antsika, dia izy mihitsy no manome ilay fitafiana rongony fotsy eto zany madinika. Zany ny fitafiana mihaja sy ambony tamin'izany ary mangatsakatsaka, tsisy endrika tahaka izany mihitsy zany madio, fotsy ny tena tiany lazaina amin'izany ary tokony hadio zany tsika anatiny sy ivelany rehefa hiditra ny fanjakan'ny lanitra rehefa manaraka an'i Jesosy. Dia inona ilay fanazavany azy fa ny rongony fotsy madinika dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Zay zany araka ny asantsika efa niresahana teo amin'ny Apokalipsy 2:20 teo, arakaraka ny asantsika ataontsika zany no ahafahantsika no ahitana hoe mitafy an'ilay fitafiana mangatsakatsaka rongony fotsy antsika sa fitafiana tsy miendrika ka ho asorona tao ihany, na dia efa nasaina ary fa tsy voafidy fa ho atsipy any amin'ny elo, atsipy amin'ny afo be zany. Ka zay no fampaherezana fohy zay omena antsika androany, aingany antsika mba handroso amin'ny asa marina ka ataon'ny olona masina hozy izy. Zay ilay hoe mandeha araky ny fahamasinana dia mandeha araky ny fahamarinana. Ny olona rehetra zay ihany no tafiditsy ny Tompo, tafiditra any amin'ny lanitra miaraka amin'i Jesosy ka dia mahereza tompoko. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny zay nomeny androany. Aoka ianao tsy hisalasala fa mba tsy ho natsoina fotsiny fa mba tena voafidy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra miaraka amin'i Jesosy Kristy. Izy any amin'ny fitafiana vaovao antsika ary ny ran'i Jesosy irery ihany no hanadio sy hanavao antsika tsirairay avy. Dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sitrapon'ny Tompo dia mbola hifampaherety ihany tsika amin'ny fotoana manaraka. Manao velomanao tompoko. Alleluia. Amen.